vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjanao fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidronao vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba azy amin'ny fofianao fifaliana indray no ionako amin'ny tsika menaka avy mpanaraka ny fandarana amin'ity fotoanan'io mahafinaritra ity iditra ao anatin'ny fampianarana faharotsika mahakasika n'ilay hoe lalàna ny fanafahana ny lalàna ny fanafahana ny zavatra tokony ho takatsika mahakasika ireo tontolona fanahy tontolona fanahy satria raha vao miady tsika ary miatrika fahavalo nefa tsy fantatra koa ny secret ny fahavalo dia hidaraboka ihany ianao enjera ihany ianao noho izany tsy hoe manana stratégie fotsiny ianao na mahay miady fa mila fantatra koa aiza ny point fort ny fahavalo aiza ny toerana hitobiny ary aiza ny point faibleny aiza ny fahalemeny dia mila takatsika izany rehetrarehetra izany melohany idirantsika fandarana dia hivavaka aloha tsika makasirika indrindra tompony fahasoavanao sy ny fitahinao andray niteninao sy fampianarana avy aminao indray izay androany mitenena aminay ampaherezo izay toroy lalana izay ary ampafataro anay ny zavatra izay tena tokony ho takatra indray manana fahavalo izay dia ny devoly izay mandehandeha ohatra ny leona mihero na mitady izay arapany inonay tompo fa ampianatra anay tokoa ianao ary anoro ao lalana anay izay tena tokony ho takatray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny Samuel voalohany toko fafito ambin'ny folo izay tsy iza fa tantaran'i Davida sy Goliath dia hitondrako anao amin'ity fampianarana faharoa na volume faharoa mahakasika ny hoe ireo mpanjaka ny fahamaizinana ireo herina devoly izay miasa izao no voasoratra atao amin'ny Samuel voalohany toko fafito ambin'ny folo eo amin'ny andinin'ny fahavalo manao hoe andinin'ny fahaefatra ary nisy lehilahy iray mpiatsy ady nivoaka avy teo amin'ny tobon'ny Filistina Goliath avy any Gata no anarany enina kio ny enina kio sy rain-jeny ho alavany ary ny satroka fiarovan-dovarahana izy ary ny akanjo fiarovatratra ka ny lanjany akanjony varahana dia 5,000 sekely tonga dia dinganiko ery amin'ny andin'ny fahavalo ary nijanona izy ka niantsony miaramilan'ny Israely ka nanao taminy hoe nahoana ianareo no mivoaka ilahatra iady tsy Filistina va aho ary ianareo kosa mpanombony Saoly mifidiana lehilahy iray ianareo ary aoko izy hidina ety amiko raha tahiny maharesy ahy izy ka mahafaty ahy dia ho mpanomponareo izahay fa raha resy kosa izy ka matiko dia ho mpanomponay ianareo ka hanompo anay ary hoy ilay Filistina izao efa niaiky ny miaramilan'ny Israely androany amin'ny lehilahy ray aho hiady amiko ary raha rehan'ny Saoly sy ny Israely rehetra izany tenin'ilay Filistina izany dia nivady-po izy ka raiky tahotra loatra hoy aho mantsatsika manao hoe
melohany idirako amin'ity fampianarana ity dia mila takatsika tsara ny hoe inona no stratégie ny fahavalonao, aiza ny herin'ny fahavalonao. Ity tantara eto ity dia tantaran'ny Davida sy Goliath ary fantatsika tsara. Andao nge mba ho jerentsika ny tenin'ny Davida eto amin'ny 2:20 Samuel voalohany 7:2 manao hoe ary hoy Davida tamin'ny olona teo anilany, ahoana sy ahoana nge no atao no atao amin'izay lehilahy mahafaty ny Filistina io ka mahafatondro mason'ny Israely, fa zinona moa io Filistina tsy mifora io no iakany miaramila n'Andriamanitra velona. Jerenareo nge fa i Davida nahalala secret ny Goliath tsisy nahatakatra n'izany mihitsy raha tsy Davida. Raha vao nitsanga ny Goliath teo anolohan'ny Saul mpanjakan'ny Israely, teo anolohan'ny miaramilan'ny Israely vao nitsanga ny Goliath dia nipararehetra daholo ireo natahotra, satria Goliath dia enina kio ny alavany. Enina kio zany raha ohatra hoe ny refintsika amin'ny olombelona zao itsika olombelona amin'izao vandotoana dia any amin'ny 3 mètres. Raha ny akio atsika amin'izao zany dia mety any amin'ny 3 mètres zany, fa ny akio an'ny olona tamin'izany tsy ny akio atsika zao fa olona fo kely daholo. Raha oharina amin'izao antsika zany amin'ny 3 mètres Goliath, fa ny akio tamin'izany any amin'ny 2 mètres any farafakeliny. Safia mety ho any amin'ny 6 mètres any ny alavan'ny Goliath. Ary raha vao nahita an'izany ny miaramilan'ny Israely mipanika daholo, mipararitra daholo, matahotra daholo. Ahoana ny diavana ny Goliath? Tsy possible io resiny io tsika, olona goavambe io dia mitovy daholo, satria samy nijery ivelany. Ny apparence ny Goliath ny hitan'ireo, ny ivelany Goliath ny hitan'ireo dia mipararetra ary normal zany raha natahotra. Fa i Davida ndray nahita secret hafa, ary nihitany Davida eto amin'ny Samuel voalohany 7:20 dia izy hoe fa zinona moa i Filistina tsy mifora io. Hitany Davida ny secret ny Goliath, fa tany anaty patalohany tsy mifora io izy, tsy mifora io. Tsisy nahita an'izany, ny hitan'ny olona dia 6 mètres, ny hitan'ny olona dia fitaovam-piadiana, ny hitan'ny olona dia ny angezany, ny hitan'ny olona dia olona niady io. Fa Davida nahita secret hafa tany anaty patalohany, tsy mifora io izy. Ary possible mahatytsika io, satria io tsy mifora. Ka rehefa miady amin'ny devoly ry havana, inona moa no mahatonga ny olona matahotra devoly? Inona mahatonga ny olona raha resaka fotsiny hoe Covid-19 ty, Covid mipararetra daholo zao tontolo zao raha vao miresaka Covid. Fa za lazaiko anao za tsy mipararetra amin'io, efa hijoroko vavolombelona ny Romanalina, fa za tompoko dia mivavaka olona forme grave, mametra tanana olona forme grave, raisiko ny tanan'ireny olona forme grave reny dia ampaherezako azy mihitsy hoe nareo no tsy azo raisina tanana satria misy virus nareo forme grave, fa raisiko any tananareo dia raisiko mihitsy dia avy mandray ny tanana dia mihinana mofo gasy sy ramanonaka. Za aloha dia miteny tsy azonareo ianarana kosa aloha zay teniko zay aloha, zay mba zavakafa ianarana, fa zay teniko zay za ihany aloha mba manao azy. Fa za tsy matahotra azy satria fantatro ny secret zany Covid zany, azo resena tsara zany Covid zany. Ary zany zavatra teny tantarako aminareo zany zavatra iainako isan'andro, resiko tanteraka. Ary Davida nahita ny secret ny Goliath, ary nahatonga ny Davida nanana fahasahina ka niteny tamin'ny mpanjakan'ny Israely hoe aleo hiady amin'io rehefa tsisy hiady amin'io nareo, aleo zany hiady aminy. Fa hitako ny secret io. Hitanareo ry havana, mahatonga anao matahotra devoly, mahatonga anao mandositra devoly, mipararetra amina mpamosavy,
vao maheno anao hoe reno ny pilala ody mana ody ratsy mipararetra anao ny tena marina tsy fantatrao ny secret tsy fantatrao ny heriny tsy fantatrao ny point faible-ny de mahatonga anao mipararetra fa raha fantatrao ny point faible-n'io ho adversaire anao milaza azo matanjaka io tsy matahotra an'io zany ianao resinao io Davida de nahita ny point faible-ny Goliath tsy mifora io azo resena io vonona iady amin'io ao izy ary efa mijery ny tantara tokoa ianao resiny David Goliath ka am'izao vanim-potoana ihany atsika zao tompoko inona ny mahatonga ny délivrance tsy mahomby inona ny mahatonga ny fiangonana tsy mahomby resiny fiangonana resiny fahotana resiny faharatsiana ny fiangonana resiny devoly ny fiangonana ny pasteur matahotra devoly resiny fahantrana resiny pilalaody ratsy resiny pilalaody ary mipararetsintsika resiny mpamosavy zavatra anankiray ihany ny tsy fahalalanao ny secret-ny ny tsy fahalalanao ny point faible ny fahavalonao de mahatonga anao iravoravo tanana ary resy tanteraka ary zany ny antony ty fampianarana ity ny lalàna ny fanafahana ny lalàna ny fanafahana ahoana ny atongavana ho amin'ny fanafahana tanteraka ahoana ny idiratsika amin'ny fanafahana tanteraka ijerentsika hoe aiza daholo ny fahefan'ny Lucifera Satana fa rehefa hitanao ny tetikadiny ny toerana misy azy ny fomba fiasany ny isan'ny miaramilany de mora ny mandresy azy hatram'izay manko tsika de mandroaka fotsiny fa le izy tsy zany fa ilaina fantatrao koa ny momba azy aiza ny toerana toby idirany aiza ny toerana misy azy manahoana ny heriny inona ny tetikady fampiasainy raha vao tsy takatsika zany tsy maintsy resy ianao ary zany mahatonga ny olona resy ka ny anarantsika omaly ry havana ny hoe ny devoly dia fanaratsy eny amin'ny rivotra ary ao amin'ny lanitra faharoa ny misy azy efa noraisitsika ilay tenin'Andriamanitra zay novakiko teto omaly hoe no tenen'ny Paoly apôstôly iny hoe nahita olona ozy izy zay tany amin'ny lanitra fahatelo no nisy azy tany amin'ny lanitra fahatelo no toerana nametrana azy ary de nazavazavainy Paoly apôstôly teo mahakasika an'izay lanitra fahatelo zay fa nazavako teto omaly zany ny lanitra voalohany a dia io lanitra mangamanga hitatsika io ny lanitra faharoa dia ny lanitra misy any devoly zay no natonga an' Jesosy ny ray andro ny teny nahita ny devoly ao izy ny latsaka avy any an-danitra tahaka ny varatra atao amin'ny Lioka 10 andininy 7 de hoy Jesosy fa hoy Jesosy taminy izao nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra ny toerana misy Satana zany dia ao amin'ny lanitra faharoa ary rehefa mijery izy avy any de tahaka ny varatra ary zay natonga azy ny teny eto amin'ny 9:7 ino rehefa nomeko fahefana nitsaka menarana sy mainka ianareo sy andresy sy ny heretra ananany fahavalo ka tsy hisy hampaninona anareo akory Jesosy de nilaza fa tahaka ny varatra ny nahitana ny filatsahany devoly ary ny Efesianina 2 Efesianina 2 de milaza izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy mana hoe izay andiny voalohany Efesianina 2 no mazava tsara ary anareo dia efa novelominy fony mbola matin'ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra
dia ny fanazy miasa kehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Tsindriny Paoly apôstôly tsara eto, tsindriny baiboly tsara hoe araka ny fomba n'izao tontolo izao dia araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra. Mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra izy moa zany. Ao lay ao amin'ilay hoe abakabaka na le lanitra faharoa, ao ny misy ny toerana misy Satana afahany mifehy izao tontolo izao. Ny lanitra fahatelo dia ny seza fiandrianan'Andriamanitra na ilay toerana misy an'Andriamanitra ny lanitra fahatelo. Izay zany raha jereny. Inona moa zany no mahatonga izao tontolo izao feno fahotana? Feno fahotana izao tontolo izao satria ilay mpanjaka ny fahamazinana dia araka ty Efesianina toko 2:2 ty hoe araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra. Zany hoe misy fanjakana zany eny amin'ny rivotra. Ary tsy inona ifanjakana eny amin'ny rivotra io, fa io le hoe fanjakan'ny aiziny na mpanjakany izao fahamazinana izao, araka izay voalaza eto amin'ny Efesianina toko 4:2 efa novakiko maly hoe fa itsika tsy mitolona ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy ny fanjakana sy amin'ny mpanjakany izao fahamazinana izao dia ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Misy fanaratsy eny amin'ny rivotra ary misy mpanjaka ao, mpanjaka ny aizina ary ny plasiny dia mbola tsindrikany. Ny lanitra fahatelo dia ny lanitra misy an'Andriamanitra, ny lanitra faharoa intermédiaire dia ny lanitra misy ny mpanjaka amin'ny fahamazinana na ny devoly afaha mifehy izao tontolo izao. Zay efa no amarinitsika tato amin'ny Lioka toko 4 izay tenin'Andriamanitra izay. Lioka toko 4 rehefa nakafanany nakafanany Jesosy ny devoly dia rehefa nakafana izy dia zao ny tenin'ny devoly eto amin'ny Lioka toko 4:5 ary ny devoly nitondra azy niakatra dia naneo azy indray mipimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy ny devoly taminy, omeko anao izao fanapahana rehetra izao mba amin'ny voninahiny fa efa natolotra azy zany ka izay tiako nomena azy. Ny reare mihitsy ny devoly teto hoe izaho no manapaka izao tontolo izao, izaho no mpanjakany izao tontolo izao. Ka raha ekohaka amiko ianao ry Jesosy dia omeko anao zany fanapahana zany satria efa nomena azy zany, efa nomena ao izy ka omeko an'izay tiana omena azy. Efa nazavaiko teto maly zany raha fitipitiako ny resaka fa nafahan'ny devoly nandray ny fanapahana nandray ny fanjakana dia tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva. I Adama sy Eva manko ny mpanjaka voalohany. I Adama sy Eva no nomena fahefana hoe manjaka amin'ny zavaboary rehetra, manjaka amin'ny tany, manjaka amin'ny planeta tany. Fa saingy izao raha vao nanaiky ny tenin'ny devoly Adama sy Eva dia lasa nanomeny fahefana. Ilay fahefana nomen'Andriamanitra ny olombelona, ny fahefana hanjaka amin'ny zavaboary, raha vao nanaiky ny devoly Satana i Adama sy Eva dia lasa azon'ny devoly indray, lasa azon'ny Satana le fahefana. Zany no mahatonga azy mifehy izao tontolo izao. Dia raha mijery tsika eto amin'izao tontolo izao tompoko dia manjaka ny fahotana. Zay nahatonga ny Isaia toko 1:9 laza manao hoe aizina ny manarona ny tany fa avy aminao ny iposahan'ny voninahitsy Jehova. Aizina tokoa manarona ny tany dia jerevo angery havany ny fijaliana mahazo anao ato tokantrano. Jerevo daholo ny fijaliana mahazo ny olombelona rehetra. Ireo zay tsy maditra ny vadiny misorotoka dia ny vadiny sasany iray mampirafy, sasany vadiny sasany mijangajanga. Ho an'ireny tsy mijangajanga ny vadiny, ny zanany lahy indray no mitsindrona drogy dia mifoka zigiara dia misorotoka. Tsy mety manana filaminana mihitsy tsika. Fa misy olana, misy devoly, misy fanahy manapaka atsika. Raha mba endriendry indray ny zanakao lahy, ny zanakao vavy indray 12 taona dia efa miaraka amin'ny vadin'olona be voka tsy manambady manalaza azy. Mamilamindamina indray ny akonana ny asasany, ny vidin-jiro ny jirama iatsy, itosana iatsero ny asa tsisy, ny ofatrano tsy voalohany ny akolazy. Problème
ny sasany manana olana any amin'ny tribonaly misy manendrikendrika fotsiny olana etsy ary olombelona io de misy olana miady amin'ny fahantrana eto Madagasikara ary toroko aminao fa fanapahanao anaty aizina daholo reny fanapahanao anatin'ny tontolony devoly reny hitondra fampahoriana ao anatin'ny olona hitondra ranomaso ao anatin'ny olona hitondra aretina ao anatin'ny olona satria ho an'ny olona sasany mba manan-karena kely mba milamina ny zanany mba milamina izy menakazy fa tsy afaka aretina mijaly ao anaty aretina marary lava miditra klinika lava fanapahana eto ambonin'ny tany daholo reny tompoko ary tafiditra ao anatin'ny fanapahany devoly reny atonga antsika tsy hanana fiadanana atonga antsika tsy hanana fitsarana raha ny eto Madagasikara zay fa ny any ampitany ranomasina indray ohatra ny any Eropa any Frantsa resaka homosexualité resaka fijangajangana enina amby folo taona ny ankizy vavy any de efa ao anaty tafiditra ao anatina adalana sy fahotana maro isan-karazany zay ankizy vavy any taninao rehetrarehetra efa intelo miaraka tamina lehilahy indimy miaraka tamina lehilahy karazana filalaova-pahotana devoly no mifehy izao tontolo izao ity any mba mitsangana am'izao fotoana zao de mpitoroteny fiangonana iny le fiangonana iny no mitondra fahazavana le pastera no mitondra fahazavana nefa de hitatsika fa mbola vitsy ny mpivavaka misy fahazavana no ireo olona ao anaty aizina mpanompony devoly ao anaty aizina ary misy azy no ohatra ny mody mbola miditra am-piangonana mitsofoka any am-piangonana nefa ao anaty aizina mpanjakan'izao fahamazinana izao izay mitondra fahotana mitondra fampahoriana mitondra alahelo mampiady fianakaviana mampiady piraitapo mampiady vinanto sy rafozana mampiady ray aman-dreny sy zanaka misy zany ary tsy avelany devoly afabela fa zay tsy azony ato azony ato zay tsy tratrany amin'ny tokasigara azony amin'ny fisolokina zay tsy azony amin'ny fisolokina azony ato amin'ny fitaka zay tsy azony ato mamelatra fandrika ny devoly ka mila takatsika hoe avaiza marina izy io inona marina izy io asana devoly io ny devoly riavana dia arak'izay ambarako zay zany de mpanjakan'izao fahamazinana izao fanaratsiny amin'ny rivotra izy zany de mipetraka ao am'le hoe lanitra faharoa ary eo izy no mibaiko ity zao tontolo zao ity de manana antana tohatra izy manana ina moa zany filazana zany hoe rafitra manana rafitra ny devoly ahafahany mifehy zao tontolo zao ity de ilaza zavatra vitsivitsy zay hitatsika ny fiainana andavanandro aho ina moa ny antony resahako an'ity rafitry ny devoly ty afahantsika mahalala tsara hoe aiza no siblena rehefa manao délivrance ahoana ny fomba fanaovana délivrance ahoana ny fomba anapotehana amin'ny fomba fiatrehana devoly rehefa hiatrika devoly ahoana ny fomba anasitranana io vadinao lasa tratran'ny olona amina ody fity io ahoana ny fomba amerenana ny zanakao tratran'olona amina ody fity tratrana resaka sana devoly reny de zany nantony anambarako izao zavatra izao aizatsika ny fomba hidirana ao anatina délivrance tena izy ary ny lalàna ny fanafahana misy rafitra ny fanjakany satana ohatra ny fanjakana rehetra baboly moa de miteny hoe fanjakany aizina tahaky ny mahafanjakana ny fanjakana de tsisy fanjakana mandehandeha ho azy zany tompoko fa ny fanjakana rehetrarehetra de misy rafitra daholy ny fanjakana eto Madagasikara misy rafitra ny firenena rehetrarehetra ambony tany misy rafitra ary ny rafitra voalohany de misy ny atao hoe lehibeany ny lehibeany ny devoly zany misy lehibeany ao mety hoe tsaky Lucifera sa satana sa tsaky ho izany mety ho lehibeany eo zay anarany tsy olana fa ny fatara fotsiny de hoe misy lehibeany izy ka ny lehibeany devoly indrindra tompoko no mipetraka ao am'le fanjakany miaizina liny le hoe mpanjakany izao fahamazinana izao
de le fanaratsy eny amin'ny rivotra araky ty Efesianina toko fahenina ity hoe fanaratsy eny amin'ny rivotra mpanjaka ny family de io no mipetraka eo amin'le lanitra faharoa eo no mainga ny commande ny devoly rehetra ao no miainga ny commande ny devoly rehetra de rehefa miainga eo ny commande nyreo devoly ireo de miparitaka ndray isaky ny continent zany hoe isaky ny continent na isaky ny firenena afa mihitsy ny fanaratsy na ny devoly miasa any Eropa raha oharina tia Madagasikara samy devoly mety misy itovizany fa afa mihitsy ny fanaratsy any ny fanaratsy miasa ao Eropa any Frantsa de ireo fanahana antikristy na athée koa izy tsika ny dikan'le athée de zao tsy mino an'Andriamanitra ny antikristy de tsy mino an' Jesosy inona ny Andriamanitry ny olona any vola sy ny fahaizana rehefa manana vola ianao rehefa manana fahaizana ianao de tafity anao zay tsy misy Andriamanitra ary manenika ny tany Frantsa ray manontolo ataoko hoe 90% ny vahoaka frantsay na ny Europeanina de manomboka tsy mino an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao taloha zareo mino an'Andriamanitra fa manomboka any io de zany mahatonga an'ireo hitanareo tsy miraharaha zay baiboly sy lalàna ara-pivavahana de manomboka miaina miala de mitsofoka amina inona zany fiainana miala amina voajanahary izany ny mahatonga ny hoe any amin'ireny toerana ireny efa tsy mahataitra ny olona intsony resaka homosexualité manomboka jerenareo fampidirina lasa lalàna ara-panjakana laninany amin'ny anteny miera-pirenena mihitsy ny resaka hoe mahazo mivady ny olona mitovy fananahana lehilahy samy lehilahy vehivavy samy vehivavy afaka manambady biby ianao afaka manambady zay tianao vadiny atia Madagasikara tsy mbola fa vetavetana amin'ny olona ty zany indrindrandrindra any Inde misy faritra any Inde tena tsy azo anaovana sarim-bavy zany tsy azo vonon'ny olona ianao raha vao manao zany sarim-bavy zany any vonon'ny olona de voly hafa indray ny any Inde amina resaka tontolo hafa ary jerenao fa ny akamaroan'ny olona any tsy minao zany Jesosy zany fa resaka Bouddha tsy haiko inona daholo reny le sarisary vongana tompon'ny olona manompo omby vavy resaka zavatra ohatrany any Inde misy faritra ohatra zany reny ny tompony zareo biby zavajavatra eny amin'ny lanitra volana sarin-dravatra voasokitra reny zany misy commande avy ao ambony eo daholy de hoe reto ohatra mialatsina ny teny ety reto mpitaritafika reto hoe mety hoe capitaine na colonel zay moa zany mety hoe azazahoana zay mpitaritafika fa tsy hoe sanatria colonel olombelona le miaramila akory fa sao de misy odiso fandray eo indray de reo no mifehy any Eropa de reto ny fanahy miasa ampiasainao reto no mifehy any Afrika dia fehezinareo aminata fanahana fahantrana de fanahana rendrarendry de fanahy ohatrasotra zao ity no fanahy mifehy atao amin'ny firaisambe any Inde de hitanao misy zavatra hitovizana daholo le firenena ity fanahy mifehy atsy ity ny fanahy mifehy ohatra zao de isaky ny firenena de misy commandena miaramila ohatra zay de tsy vitany hoe firenena indray fa ireo le commandena firenena ireo indray de misy indray ny eo ambanin'ireo micommande isa-tanàna lehibe any miaramila ny devoly isa-tanàna lehibe ana miaramila ny satana isa-tanàna de zany ny mahatonga an'le hoe raha vao mijery tanàna anankiray ianao na faritra iray de misy zavatra hitovizan'izy ireo miresaka ohatra hoe misy fanahy manambady daholo zareo
misy tromba hitovizana daholy ilay tanàna ray manontolo misy tromba hitovizana. Za zao de mahita mihitsy ohatra hoe tanàna anankiray zay zao hitako mampirafy daholo ny lehilahy rehetrarehetra hoe misy vady ankiroa na vady ankitelo ohatra zao avy any atsimo. Ny olona any atsimo zao de fantatsika tsara, mialatsiny amin'ny teny an'izany fariparitra atsimo iny de misy an'izany hoe tsy maintsy manambady roa manambady telo, nefa fantatsika tsara fa zavatra manahirana zany na ny mamelona an'izany ary manahirana fa efa zay mihitsy le fanahy miasa ao, manambady roa manambady telo. Misy faritra eto Madagasikara ny misy an'izany rehako tsy mahazo manambady io zazavavy io raha tsy maintsy niaraka tamin'ny dadany aloha, niaraka tamin'ny rainy vo afaka manambady olo-kafa. Asana devoly zany, misy tromba hoe misy zavatra mandehandeha daholo eo kibon'izy mianakavy fa na mandehandeha daholo de tsy vitany hoe fa na mandehandeha fa miaraka matory aminy amin'ny alina. De ny ankizy vavy kely rehetrarehetra ny vehivavy rehetrarehetra de mahatsapa an'izany daholo misy zavatra manambady azy amin'ny alina satria ilay devoly eo amin'le tanàna zany na eo amin'le faritra zay mihitsy ny asany fa na manambady. Misy olona ohatra natao hanompoolona daholo le faritra rehetra, tsy natao anao patron fa le fanahy mihitsy manandevo an'le olona ray tanàna de natao hanompoolona. De misy tsy maintsy mitady olona mpiavy atao patron de zay vao mety ny fiainany fa zareo tsy mety atao patron ary efa vonona ny hanompoolona de vao mahita olona vahiny izy de iny no tompony de iny ny lasa lehibeany. Eto Madagasikara misy faritra be da be am'izany ary de mialatsiny amin'ny teny am'ty fa na de tsika eto amin'ny vilina nge mahatsapa an'izany, eto Antananarivo nge mahatsapa an'izany. Sady miteny anareo fa miaina am'izany tsika io, itsika malagasy ny tompo tanàna teto Antananarivo fahagolatra am'izay fa jerevo misy karana voatonga vo 5 taona lasa izy ndray ny lasa patron be antsika de milliardaire. Misy sono voatonga tamin'ny 10 taona lasa, izy sono tonga eto tsy de hoe manambola be manahoana, tsy de hoe manakarenana nahoana izy tonga teto nitondra milliard be avy any, non fa tonga teto izy amin'ny fomba tsotsotra fa tampotampokeo lasany daholo ny tanàna rehetra sy ny trano rehetra de le eo ihany ny ahodikodiny eo azahoana ny arenantsika de manao afierana vato izy manao any de tsika malagasy ohatra midonaka fotsiny de zareo ny lasa patron be. Za aloha tena mifona amin'ny tompo fa voaingana mihitsy avo nahatsapa an'izany hoe misy fanahy mamatotra atsika de tsika jerenareo tsara fa ny vahiny na ny karana na ny sonoana ny misy karana efa teratany moa izay efa gasy mitovy amintsika fa misy reny le voatonga de jerenareo fa itsika efa misy fanahy hoe milanjalanja dossier, fanahy milanja dossier mitady asatsy de misy karana voatonga hoe misy vazaha voatonga hoe anangana orinasa de itsika zany tsy manana heritreritra hoe itsika le manangana fa itsika le milanja dossier hoe andeha tady asato atovy de mitondra CV mba ampidiro atsy de lasa misy fanahy efa mitaiza ohatra zany de io faritra rehetrarehetra io tompoko de misy devoly kely mifehy azy mamatotra azy de misy hitovizany ohatra hoe ny zazakely ao
voately ambe folo taona de efa tsy maintsy ampiarahana amin'ny lehilahy fanahany zany tompoko misy faritra voarombe folo taona le zaza de efa tsy maintsy asaina mivarotena tsy maintsy asaina mivarotena mitady vola miaraka amina lehilahy rombe folo taona de efa tsy maintsy miaraka amina lehilahy misy faritra tena fihiziny de vola ohatray zany hoe efapolo taona ihany izy menakavy raha ela indrindra de tsy maintsy maty efapolo taona misy faritra misy aretina hitovizany izy menakavy ao am'le tanàna de tonga de mitovy daholo ny aretina an'izy menakavy zany le fanapahana eny amin'ny rivotra de misy ndray avy ao fanapahana isam-pianakaviana de vola isam-pianakaviana mifian'le olona isam-pianakaviana de zany mahatonga an'ireny le hoe hitanareo le hoe misy fotoana le fianakaviana be diplôma daholy fa samy tsisy asa de mitovy daholy manam-pahaizana be daholy any ampianarana mitana ny laharana voalohany laharana faharoa major de classe daholy fa rehefa azo am'izay le diplôma de lasa chauffeurna taxi lasa sécurité lasa manao gardien lasa mpanao livraison fa tsy mifanaraka am'le diplôma ananana de tsisy tena miakatry satria le fanahy mihitsy no mifian'le fianakaviana de misy fianakaviana indray tsisy manambady daholy ny vehivavy eo aminy na de tsara tare ohatry ny ahoana ary de feheziny fanahy io tsy mahazo manambady misy ndray fanana limitation limité ny hoavin'le taranaka zany le rafitra ao amin'ny fanjakan'ny aiziny rafitiniko le izy de ohatra zao misy le lehibe any mihitsy izay ao ambony indrindra ao amin'ny farany ambony ao amin'ny mpanjaka fahamazinana de le fanaratseny amin'ny rivotra iny le ntenetsika milanitra faharoa de midikidiny izy de misy iny izy ty misy rafitra manaraka an'io mifia isaky ny continente na isaky ny firenena de midikidiny de misy mifia isaky ny commune na isaky ny tanàna de midikidiny de misy mifia isam-pianakaviana de misy fanahy koa mifian'le olona isan'olona isam-batan'olona de io zavatra rehetrarehetra tsy mandeha io ry havana manakorotana atsika isan'andro san'andro de fanaratsy daholo ny ao ambadika io ary baiko avy any ambony io baiko avy any ambony atonga atsika tsy ho tafarina ary tsy ahita fahazavana fa midy eo anaty maizina ary io no tiako idirana am'ty fampianarana ity tsy hoe mahalala izay fotsiny tsika de zay fotsiny fa hoe ahoana am'izay fomba fiady amy devoly raha tianao ny aresy azy ny fomba fiady amy devoly tompoko raha tianao ny aresy azy de tsy maintsy ilay mpanjakany no tifirina voalohany raha tiana ny anapotika azy tena en totalité andravan'ny fanjakan'ny devoly de tsy maintsy ilay lehibe any indrindra no potehana ohatra zany zavatra hitsapatsika amin'ny fiainana andavanandro ake zany rehefa nonga mpanjakana ny tropy anankiray hoe ahongana ny fitondram-panjakana anankiray de tsy ilay directeur du cabinet na ministère no tifirinao na potehanao fa hanonga mpanjakana ianao de directeur amina DG amina département ozy anao hanonga mpanjakana fa tsy maintsy tonga de asesy tsikelikely fa raha hanonga mpanjakana ny olona iray de tsy maintsy ny lehibe an'le mpitondra fanjakana no ahongana voalohany de mirodana ho azy le fanjakana rehetra aty ambany zany daholo ny lalàna ny fanongana mpanjakana teto ambonin'ny tany samborina aloha le filoham-pirenena mitondra io samborina le mpitarika firenena io samboriny miaramila na vonon'ny miaramila de raha voadona io voatifitra io na maty io na voasamboka io de mirodana ho azy le fanjakana ka raha iady amin'ny fanjakan'ny devoly zany tsika de tsy maintsy ilay mpanjaka ny fahamazinana
no tsy maintsy siblentsika voalohany no potehantsika voalohany de mirodana ho azy lay fanjakan'ny miaizina ray manontolo fanjakan'ny devoly ray manontolo nisy an'izany ane tamin'ny 2009 teto Madagasikara raha vao ohatra hoe naka fahefana ny miaramila de le ministre ny miaramila aloha no migazany zareo voalohany tadidiko tsara ny ara nahita zany tsika zay natadidin'izany tsy navelany voaka ny vavahady tsy mahazo mihetsika eo anao monsieur le ministre tsy maintsy manao sonilo ena hoe ametsa-pialana satria na amin'ny miaramila de mahalala fa raha vao menjera ny lehibe de menjera daholo ny rafitra rehetra ty ambany rehefa niala ny mpitondra fanjakana tamin'ny 2009 nametsa-pialana ny filoha tamin'izany fotoana izany de nirodana niaraka tamin'izay koa ny gouvernement rehetra zany hoe le tany ambony foana ny siblena voalohany tany Mali zao farany teo firenena Mali atsy Afrika rehefa anonga mpanjakana ny miaramila de le filoham-pirenena samborony zareo voamaray de tonga de voasambotra le filoham-pirenena de nirodana daholo ny gouvernement rehetra miala tsiny raha manohatra an'izany amin'ny fanjakan'ny devoly a fa ny fanjakan'ny devoly de mitovy amin'ny fanjakana rehetra ka rehefa androdana azy ianao de ny lehibeany mihitsy aloha tsy maintsy arodana izany ny mahatonga an'le hoe hitanareo mahatonga an'le olona hoe tsy mety tena afaka tsy mety tena milamina misy fotoana ty anisan'ny zavatra tsapako expérience ny ainako mitaraina ny rem-pianakaviana ray avy any eto mambavaka pasteur fa nasiny vehivavy amin'ny ody fitiny vadiko nasiny vehivavy amin'ny ody fitiny vadiko de entina délivrena tokoa le rangaha entina mabavaka ny sariny miala ny fanahy ny ody fity de mivavaka tokoa le ramatoa resy ny devoly ny ody fity de resy tokoa le olona le devoly ny ody fity resy de iny le rangaha fa miverina avy any de tonga ao an-trano de nivery de faly ery ramatoa sotra betsaka pasteur fa tena miverina ny vadiko resy le devoly ny ody fity fa izao ny raha raha be niverina le rangaha fa mitady vehivavy hafa indray izy zany hoe le devolina ody fity ny ala fa le finahafijangajangana mbola ao anatiny de tsy mahombo mihitsy le izy tonga avy an'ray le ramatoa pasteur le vehivavy nampamosavy be le nakany vadiko iny aloha iny efa tsy manadala azy tsony fa le ankizy vavy ao kaiky ny tranonao indray pasteur mahita an'io ndray izy de miaraka amin'io ndray sy tiana hoana raha ny tena marina ry havana de tokony fatatsika mihitsy aiza le Goliata be aiza le fa raha vao mirodany Goliata de mirodana daholo re miaramila kely rehetrarehetra io nivakitsika teo le tantarany Davida sy Goliata fa nitsangana Goliata de rehefa mitsangana Goliata de zay ny teniny andeo nivakitsika mihitsy lay teniny Goliata atao amin'ny Samuel voalohany toko fa 7 andininy fahavalo manao hoe ary nijanona teo Goliata de niantso ny miaramilan'ny Israely ka nanao taminy hoe nahoana ianareo no mivoaka ilahatra iady tsy Filistina va aho ary ianareo kosa mpanompon'ny Saoly mifidiana lehilahy ray ianareo areko izy hidina ety amiko jerenareo am'izay le défi raha tahiny maharesy ahy izy ka mahafaty ahy de ho mpanomponareo izahay Filistina fa raha resy kosa izy ka matiko de ho mpanomponay ianareo ka hanompo anay io lay système diabolika raha vao resinareo io Goliata lehibe an'io de resy daholo ary manompo daholo le miaramila kely rehetra zay ny teniny Goliata raha tahino izy ka maharesy ahy ilay olona irahanareo io de tsy za ihany ny resy fa manaky resy koa ny Filistina rehetra ary de ho andevonareo sy ho mpanomponareo zay miaramilanay rehetra manaky resy raha toka maharesy ahy fa zany lehibe ary raha resy kosa
le olona alefanareo dia ho andevona koa nareo rehetrarehetra zany hoe eo ambany zioganay nareo anompo anay nareo ady are amin'inona zany filaza azy hoe amin'ny sampitarika io ady amin'ny sampitarika inona ny dika zany raha vao resitsika le lehibeany dia reso azy ny miaramila ny rehetrarehetra ity reso azy zany tsy nampahombo ny délivrance hatramin'izay ho an'ny kristianina rehetra hoe inona ny mahatonga ny devoly miverimberina foana mahatonga ny olana miverimberina foana mahatonga ny problème miverimberina foana ny aretina afaka kely anao dia misy mitsofoka afaka kely anao dia misy mitsofoka afaka kely dia misy mitsofoka ary tsy mety ngainao anatina fiadanana mihitsy tsika satria ny antony dia zao le miaramila kely ety ny tsopotsoponytsika rindray misy miaramila kely tifiro rindray misy miaramila hafa dia tifiro rindray dia mitifitifitka kely andrayntsika azonareo le izy dia zao nefa ny afetsyan'ny devoly voanao io dia mandeha fahafandray izy voanao itsy dia mandeha fahafandray izy voanao itsy le jiolahy kely itsy dia alefandray zavakafa dia iny tsika le tsy mety afaka mihitsy fa raha vao le commandant beany mihitsy ilay tena mpaniraka mihitsy sy no cibletsika ary diavatsika dia menjera ho azy izy io menjera ho azy izy io zany ny mahatonga atsika ry évangéliste isany ry missionnaire ry pasteur rehefa tonga amina tanàna anankiray ianao faritra iray dia ny mahatsara tsara ndana aloha miteteny io tanàna io nandana miakatreny tendrombohatra dia manaova délivrance n'io tanàna io ka ireo le fanahy mamatotra an'le tanàna na le firenena io aloha ny resena voalohany iny le hoe ina moa zany filazanjaro azy moa amin'ny teny frantsay ohatrany hoe prendre en possession zany hoe raisina mihitsy le tanàna dia manao combat spirituel ady ara-panahy ka tsy tonga dia hoe mitsofoka ao amin'le tanàna ianao dia iady amin'le devoly kely sy le aretina kely amin'le tanàna miakatra mihitsy ianao aloha dia fehezinao le tanàna ray manontolo dia pitenao le fanahy miasa amin'io tanàna io mihitsy le lehibe any devoly eo amin'le tanàna io mihitsy mipitenao hitanareo zao ohatra ao amina hôpitaly ao amin'ny hôpitaly misy fanahana fahafatesana dia raha vao miditra ao amin'ny hôpitaly ianao dia eninao ohatra misy fanahana fahafatesana zany indrindrandrindra am'izao covid zao amina covid misy fanahy miasa ao dia fanahana fampahoriana fanahana ranomaso ao amin'ny hôpitaly io fanahana fijaliana fanahana fanaitainana fanahana tebiteby fanahana tahotra raha vao mananjanaka amina hôpitaly ianao ka tafidy zao dia miaina am'ireo ianao vao miditra ao mivavadin'ny hôpitaly enina misy fanahana tahotra fanahana tebiteby aia ranomaso fanahina eninao misy fangiry firina anaty zany ao anatinao ka raha hivavaka olona ao amin'ny hôpitaly ianao dia tsy maintsy pitenao aloha lehibe an'io devoly io lehibe an'le devoly mify mihitsy mitondra fanahana aretina fanahana fahafatesana dia zay ianao vao tokony ametra-tanana an'ireo olona tsiraray avy ireo zany ny lalànany tsy maintsy le lehibe an'le devoly na le tena grand ambony ao amin'ny lanitra faharoa na le mifehy an'le firenena na mifehy an'le tanàna fa raha vao tonga dia le devoly kely madinidiniky reny dia mety ho resinao ihany le devoly kely madinidiniky eo amin'le tanàna fa miala anao dia mipotra anao satria reny le miaramila kely madinika marobe izy reny dia iny mahatonga le délivrance tsy tena mahomby dia mahatonga le fiainana pino falifaly kely mijoro vavolombelona fa nitahina afaka mpandresy
de avereo indray afaka herinandro afaka ray volana miverina indray problema mahita olana hafa de jerevo inona le fanahy miasa amin'ny famille anao mila mamantatra ianao inona fanahy miasa atao amin'ny fianakavianay de io le fanahy miasa amin'ny fianakavianareo io mihitsy io no mpitehanao voalohany le devoly le lehibe any devoly eo amin'ny fianakavianao inona ny fanahy miasa atao amin'ny razambe anao na inona ny fanahy miasa ao amin'ny tanàna anareo fa misy fanahy miasa ao amin'ny tanàna anareo io misy fanahana fialonana fanahany hoe ino izy ty ory avamanana ohatra fanahy famingana vao mitady andeha lavitra kely ny an'ny rahalahinao de finganinao ary tsy olo-kafa no mamingana fa nareo saminareo no mifamingana sy mifanapotika de raha ianao zany ny variana fotsiny hoe iady amin'ny rahalahy koa iady amin'ny anabavy koa rerakeo ianao fa io fanahy mampiady anareo menakavy mampiady olona ray tanàna fa mamifamingana io mihitsy mila takatra hoe tena misy fanahy ohatrany atao tanànanay misy fanahy ohatrany atao fianakavianay misy fanahy ohatrany eo amin'ny ankohonanay de tsy maintsy olo mpitehanao de milamina ho azy ny zavatra rehetra avy eo fanahy ratsy eny amin'ny rivotra fa ny atsika mako zany nahazatra hatram'izay de hoe ity olo ity manana problème amiko noho izany ivavahako izy oetoka mambavaka izy ho resy de mety ho resinao izy fa misy olo lafa indray ampiasain'ny devoly amelenao de sasatra ianao amaolana fa fataro aiza mihitsy ny loharanobeany aiza ny fotobeany de any amin'ny fotobeany kapaina aizy Goliata tedavy Goliata fa raha vao hitanao Goliata de mpanomponao resinao ny filistinina rehetra zay mihitsy le izy raha vao hitanao Goliata de resinao ny filistinina rehetra zay ny tenin'ny Goliata raha maharesa izy ka mahafaty ahy de ho mpanomponareo ny filistinina rehetra ary raha tahiny kosa ka matiko izy ka resiko de ho andevonay ary ho mpanomponay ny Israely noho izany ny resaka tsy miady amin'le miaramila isam-batan'olona fa miady amin'ny Goliata tsy maintsy jerenao aloha izy le fanahy le tena lehibeany de io ny tsy maintsy resenao ataoko fa mazava zay fampianarana tsotsotra zay mety nanana zavazavana nanamafisana volume faharoa moa zany ty fampianarana ty ino moa zany andiany faharoa rapitsitsika hiditra amin'ny andininy fahatelo iresahako misimisy zay tontolona fanahy fa mbola veriko aminao ihany fa tsy hoe ianao manana stratégie fotsiny na fomba fiadiny zava-dehibe fa ianao mahalala koa ny fomba fiadiny fahavalonao mba ahafahanao mandresy azy zay nahatonga ny Davida naharesy mora foana ny Goliata hitanareo fa ny miaramila ny Israely rehetra hatramin'ny mpanjaka ny Israely de mipararehetra teo anoloan'ny Goliata ny pararehetra satria inona le olana tsy Goliata ny eny mahery tsy Goliata ny matanjaka fa tsy fantatry ry zareo aiza ny herin'ny Goliata inona ny secret ny Goliata i Davida rery nalala ny secret ny Goliata ary natonga ny Davida ny teny hoe zinona moa i lehilahy filistinina tsy mifora io no iaky amin'ny miaramila an'Andriamanitra velona Davida nalala ny secret fa ny herin'ny olombelona de ataony fiforanina ny tsy fiforany ao anaty patalohany ao fa tsy any amin'ny sandriny tsy any amin'ny fitaovam-piadinany tsy any amin'ny karatehany fa hitany Davida hoe secret io de izy tsy mifora ary azo resena io fa tsy mifora azo adarabika fa tsy mifora ary de moramora foana nandreseny Davida ny Goliata satria fatany secret ny Goliata rehefa fantatao ny secret ny devoly zany izy ampahafantariko anao zany hoe manana rafitra izy de aiza daholo zany le tokony hediavanao voalohany raha vao fantatao ny fahavalonao voalohany siblenao voalohany ireo lehibe ana devoly mpaniraka fataro inona ny fanahy mamatotra ny fianakavianao fanahana fantrana ve fanahy tafita voarendrika ve fanahy tsy mety misy manambady ve fanahana trosa ve nareo menakavy ohatrany manakarembe daholy nefa bokany trosa amina miliara daholy keo
mitazana anareo ty ivelany olona manana building nareo manana trano tomobile 4x4 ino fa nareo koa nanan'olona 15 milliards 10 milliards 5 milliards inona ny fanahy mamatotra ny famille anao de aza mamantena anao fotsiny ataovy mamerim-boly iny olona nananako trosa iny iny olona nananako versement iny ataovy averiny volany io tompony mahatonga napotika mihitsy tsy naveriny olona ny volako tsy any am'le hoe tsy naveriny olona ny vola io fa misy zavatra efa namatotra nareo piray tapo mijery nareo piray tapo ohatrany olona manaka atao daholo ivelambelany manimanitra amin'ny ranomanitra nefa raha vao mifampiresaka zara mbola nanany banque 1 milliard zara mbola nanary 2 milliards de tady io fa tsy anao ihany ny tratran'io fanahy io fa nareo menakavy ary raha te andresan'io nareo de lele devoly lehibe anareo menakavy zay mampitrosa aloha potehana voalohany zany ny tontolona fanahy misy fotoana ianao manatona amin'ny pastera eto mambavaka pastera fa mbola tsy manambady tratrana fanahana tsatoka jerenareo koa nefa nareo efa bavy samy misarabady mijaly ara-panambadiana sasany tsy manambady nareo dimy vavy safia zany tsy enao fotsiny ny tokony hovahana aloha le de voly mamatotra anareo menakavy mihitsy ny poteo le lehibeany fa raha vao resy ny lehibeany de miva ho azy tsy enao ihany no miva fa ny fiainanao rehetrarehetra mihitsy no miva zany zavatra tokony ho fantaritsika daholy de enao no mandinika afahanao miady sy afahanao mandresy tompony hitantsika ampy zay fampianaran'izay raha pitsotoiza koa ndo hivavakintsika misaotra indrindra tompo fa dia zava-dehibe nandrenesan'izay fampianarana izay afahanay mitombo afahanay malala zavatra betsaka ary afahanay mandroso ny baiboly moa dia mampafantatra anay mandrakarivan'izany zava-miafiny zany ary afahanay mitombo matanjaka mahery mandresy ary tsy anay koresy hatramin'ny farany na manahoana na manao na goliata eo anoloanay tsy maintsy mandresy izay hotahinao tompo ireto mpanaraka amin'ny fandarana ary ho feno fahasoavana izy ireo hotahinao koa ny toy fandarana amin'ny manaraka amin'ny anaran'i Jesosy amen. Izay ny fotoanantsika androany volume faharoa na andian'ny faharoa tamin'ity fampianarana momba ny hoe lalàna ny fanafahana dia ho amin'ny manaraka ho toizako ny toyany izay fampianarana izay veloma toka vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataonao vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety mba azy